Nasipana tahaka izay ihany koa ny vokatra Caprice izay zava-pisotro fokarin'ny vondrona Star. Nasiana fanatsarana izy ity satria dia tazana fa mihamaro ny mpanjifa izany vokatra izany. Nisy moa ny fitsidihana ny orinasa mpanodina ity zava-pisotro ity, niarahan'ireo tompon'andraikitra samihafa natrehan'ny mpanao gazety ihany koa ireo fotoana ireo. Nasipanavozana ny marika Caprice ilay zava-pisotro mamy vokarin'ny vondrona Star efa ho 80 taona izao. Nampahafantarina ny mpanao gazety nandritra ny fitsidihana ny orinasa mpamokatra ity akora ity, Etsy Andraharo ny mikasika izay fanavozana izay. Ahafahana manakaiky koa ny fon'ireo mpanjifa ireo sy ahafahana ihany koa mampiseho hoe vokatra Caprice dia teo foana tao anatin'ireo fotoana mamy rehetra izay fiseho amin'ny fiainana, izany hoe na fotoana andavanandro izany na fotoana mety hoe fotoana fety izay niarahana tamin'ireo mpitambatra sy namana dia teo foana vokatra Caprice. Dia izay no simena avoaka izany tamin'ity campagne ity ny message ao anatin'ilay campagne izany dia hoe Caprice manome hamamiana amin'ny fiainana, izany hoe ny fotoana mamy rehetra amin'ny fiainana dia misy ny Caprice avokoa. Fotoana na ahafahana anjera akaiky ny kalitao amin'ny famokarana ny Caprice ihany koa izao fitsidihana orinasa Star izao. Fantatra amin'ny alalan'ny parfum miisa 4 ny Caprice, dia ny Caprice bonbon anglais, Caprice orange, Caprice grenadine ary ny Caprice tonique. Ankoatra ny dokam-barotra fahampahafantarana dia nisokatra ihany koa izao ny page Facebook ny Caprice manome hamamiana ny fiainana, ahafahan'ireo mpankafy mifanerasera. Ao anatin'izany ihany koa ny lalao ahafahan'izy ireo mahazo fanomezana amin'ny fahatsiarovana sy akora Caprice.